amreo maresaka ara-politika kosa dia mbola miteraka resabe ny anivon'ny antenimera-pirenena ny mety andravana ity androm-panjakana ity. Androany dia naneho hevitra mikasika ny sosikevitra fandravana ny androm-panjakana izay nivoaka tamin'ny feonambe nasionaly ho an'ny fampihavanam-pirenena ny solombavambahoaka Natsalova. Andriamatora Marolay Maurice. Tsy vahaolana ho an'ny firenena araky ny nambaran'ny solombavambahoaka Natsalova Marolay Maurice ny mandrodana ny androm-panjakana efa misy. Ny fanatevenana ary fananganana ny androm-panjakana republikanina mbola tsy tafapetraka no tokony tanterahana fa tsy fandravana. Manafoana mora fa sarotra ny manarina sy manorina. Io sarotra io. Ka ny zavatra ny zay zany diso fagnantenana e. Ny zavatra eritreretina solombavambahoaka zao dia hoe fiatrena ny fifidianana be ny tanàna ary fametrahana ny institution zay mbola tsy tafapetraka. Zay zao zavatra atao. Fa nefa mipetraka koa no arodanao tsy mety zany aloha amiko. Ary mpamatsy vola tsy hamatsy vola koa ny fifidianana magnaraka raha fa zay nataontsika. Ny hampandeha raharaha mba hisen'ny filaminana eto amin'ny tany sy firenena no mahatonga ny communauté internationale hamatsy vola hitady famatsim-bola mba hipetrahana institution mba hisen'ny stabilité. Zay ny zavatra tokony izy zany. Fa ny mandrodana amiko mamoana zany amiko tsy mety aloha fomba fijeriko manokana zay. Fa eo zao tsika efa raharaha be tamin'ny fitadiavana vola fa matsiam-bola na vola nihoentina manao an'le communal zany. Mikasika ny fanomanana amin'ny fifidianana be ny tanàna manokana dia nilaza ny député Marolay Maurice fa betsaka ny tsindry ataona manam-pahefana ao anatin'ny faritra Melaka sy ny distrika Natsalova. Misaotra ny ministre ny intérieur nasahiny teny hoe dépolitisation de l'administration. Ny zavatra mahagaga nefa dia zao. Any amin'ny faritra Melaka efa misy responsable ao amin'ny faritra efa manao tsindry. Efa misy miteny manao tsy mahazo milatsaka ihany. Tsy olona hoe nisy olona condamné tamin'ny fitsarana. Zay menimeny. Hoe tsy mahazo milatsaka ianao fa sao dia manimba ny vatony zao. Ny soran'ny solombavambahoaka Marolay Maurice kosa ny ezaka tanterahan'ny mpitandro filaminana ao anatin'ny farim-piadidiny. Nambarany fa nisy fienana ny trangana tsy fandriampahalemana any an-toerana raha toa ka nahazo vahana izany teo aloha.